Ho amin'ny fanahinareo rehetra ny riavana fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Alahady 12 ny volana Jolay 2024. Alahady izay natokana hitondrana ambavaka ny sampana tanora kristianina manerana ny sahan'ny FJKM. Alahady ihany koa izay mbola andiniantsika ny lohahevitra manao hoe manaiky ho iraka ny mpino. Andeha riavana malala idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Iarahantsika manona ny Salamo 490. Salamo 490, andiny 7 hatramin'ny 7. Aorianan'izay ny hira 290 ny andininy rehetra. Andeha riaraka hitsangana isika riavana idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Iarahantsika manona ny salamo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe manoesa ny Jehova, manoesa voninahitra sy heko any Jehova, manoesa ny Jehova ny voninahitra ny anara, mitondra fanahitra famakana miankofa eo anatrehany Jehova ny fiainana masina, mahavita eo anatrehany ny hira 290 andiny voalohany sy faharoa ary fahaenina. Andeha hiombona amin'ny vavaka isika riavana. Ry Jesosy Kristy zokinay eo, sotranao amin'ny fonay manontolo izahay. Noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao, izay tsy nahalany ritranay. Ka nahatraranay izao alahady natokana hitondrana ambavaka ny sampana tanora kristianina izao. Sotranao izay Tompo, fa fahasoavan-dehibe avy aminao ny ahafahanay miona sy miombombavaka tahaka an'izao. Dia raiso ny dera ny laza ny voninahitra, asandratra ianao avy amin'ny fonay manontolo fa mendrika ho anao izany. Dia matoky ny fanatrehanao izay anatin'izao fanompo-pivavahana izao. Sotra Tompo. Amen. Mazao toerana riavana. Ny Andriamanitra ivavahantsika riavana manana ny sitrapony izay androny atsika ny lalamarina sy mahitsy isan'andro, koa enoy amin'ny fanajana sy amin'ny fieritreretana tsara ny sitrapon'Andriamanitra izay ambarany amintsika riavana. Fa hoy Jehova tamiko, aza manao hoe mbola zaza aho, fa andeha amin'izay rehetra ny rahako anao ianao, ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàna Jehova. Sambatra izay mitandrina teny vavolomeny amin'ny azy fondro rehetra. Amen. Ny hira fanampiny 730.
sy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra isika riavana ko andeha isika hanondrika ny lohantsika hivavaka hiaiky ny fahotantsika ary angataka ny famelan-keloka avy aminy. Aorian'ny vavaka dia ny hira favalo sy 700 hatramin'ny 7. Vavaka isika riavana. Zay eo rehefa nandreny sitraponao izahay dia sady faly izahay ny malahelo satria tsy nahatanteraka izany sitraponao zany. Misaotranao fa matoa ianao mbola manambara aminay ny sitraponao dia satria mbola miala nenina aminay ianao. Dia mifona aminao izay Tompo noho ny amin'ny tsy fahatanterahana izany. Fona aminao izahay tamin'ny zavatra rehetra nataonay ka nampalahelo anao. Fona aminao izay Tompo tamin'ny zavatra rehetra nasainao nataonay kanefa tsy tanterahanay. Dia indreto izay Tompo tanteraka vavaka mangina iresahanay aminao manokana izay tianay fonana aminao. Misaotra Jesoa fa menao fotoana ahafahana hibebahana izahay, ahafahana mangataka famelan-keloka avy aminao. Amin'izao sisa izao dia fanirianay ny mba handeha araka ny sitraponao. Amen. Ny Andriamanitra ivavahantsika riavana dia Andriamanitra fitiavana mamela heloka ko andeha mitsangana. Raisoa ny teny soa mahafaly ambarany amintsika riavana. Hoy ny Tompo, tsy anareo no mifidy ahy fa izaho no mifidy anareo, ka nanindry anareo mba handesy hamoa ary mba haretany vokatrareo, mba homendray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona. Ko ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa voavelany elontsika noho ny anaran'ny Masiny. Dia raha ny tompontsika fa sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka fanahy. Amen. Hira fanampiny faraika amin'ny 590 sy 10. Viva
kristianina voaveleloko ariavana dia samy joro miaina sy manambara ny finoany ko andeha raha antsika manona fanekempinoana laharana faharoa. Isika minan'Andriamanitra iray, izay tsy mpanao lalitra sy ny tany, ary zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary any Jesosy Kristy Tompo iray, zanaka laton'Andriamanitra, nateraka ny iray talohan'ny zao rehetra ao, ny mazava fa ny mazava, Andriamanitra tokoa fa amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, ny iray amin'izay ny zavatra rehetra, izy no nankina izao tontolo izao, no nantsika olombelona, sady famonjena-tsika, dia nidina tany an-danitra izy, ary natao fanamasinana ny mofo fampifamariditsiny, dia tonga olona izy. Nogona tao amin'ny asofizalina ho fanavotana-tsika, hananapaham-pototoraraka izy. Maty izy ka nalevina, nitsangana tamin'ny amin'ny fahatelo, araka izay voasatra izy. Niakatra ao any an-danitra izy, ary nipetraka eo tany nakavanana indray, avy any rehefa indray amin'ny voninahitra, isara vera sy ny maty, ary mandrakizay fanjakana. Isika mino fanahy masina, tosa amin'ny aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka isaotra sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy miteny amin'ny vava-pamonana, isika mino fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambarana apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray famelan-kery, sady manantena ny fitsanganana maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mazoto toerana zao. Tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba haretany vokatrareo. Jaona 5:12 tapany voalohany. Estike voafidin'ny Kristy miasa amin'ny faharetana mamokatra tsara. Ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompontsika ilay zoky ny tanora. Amen. Ny birao sy ny tonian'ny sampagna tanora kristianina foibe dia faly miarabatsika Estike manerana ny sahany FJKM na tratra izao alahady natokana ho antsika izao. Mivavaka mandrakariva ho antsika izahay mba hanekentsika ho iraka tokoa eo ambany fitarian'ny fanahy masin'Andriamanitra ka mobe sady mokatra tsara afaly an Jesosy Tompo ilay mpaniraka antsika. Soratsika Andriamanitra fa izy no niaviny izao zavatra rehetra izao ary izy no niazonazy sady izy koa no antony izy eneo memboninahitra mandrakizay. Romanina 12:1-30. Isorana koa sika Estike rehetra zay nitondra mbavaka sy manona ny asan'ny sampana sy ny fiangonana sady mbola vonina ny anamafy zany hatrany mba hisehoany voninahitr'Andriamanitra. Tsy ny amin'izao alahadiny Estike zao ihany fa mandritry ny androm-piainantsika mihitsy. Tsarovy mandrakariva fa ny fiombonantsika no fahombiazantsika amin'ireo asa sy andraikitra napetrakin'i Jesosy amintsika. Koa mijoroa amin'ny finoana hiaino amin'ny tenin'Andriamanitra ary ataovy zava-dehibe nizara fanimpona napetrakin'ny Tompo amintsika mba anehoana fahiainantsika tokoa ny teny filamatra manao hoe Estike mivavaka, Estike miasa, Estike mandroso. Araka izany andeha mafisina ny fianarana sy fandinihana soratra masina fa io ihany no azahoantsika mifahatra tsara ka azahoana hiery anoherantsika ny asan'ny Satana sy ny asany. Mijoro tsara manaova tafika masina ka atao amin'ny tanora namana zay mbola maro no milomano ao anatin'ny fotaka mandrevo ny fahotana sy variana amin'izao fiainana mandalo zao. Matoky antsika Jesoa, mankasitraka antsika isam-pitandremana zay manao zava-dehibe ny rakitra anohanana ny asan'ny sampagna tanora kristianina foibe rehefa aladiny Estike toy izao. Antenaina fa mbola hanao mihoatra zay efa vita aza isika satria tsapa ny fitiavantsika ny asan'ny Tompo sy ity sampana misy antsika ity. Manentana amin'ny mpitiavana zay mbola tsy navita hanatanteraka izany satria maro ireo asa miandretsika. Hiatrika ny fianambe nasionaly fa 20 isika Estike amin'ity taona ity. Izany dia ho tanterahana ny 20
hatramin'ny 30 Aogositra 2024 ho avy izao any Nosbelville. Koa aoka samy mitondra mbavaka isika sy iomana tsara hiatrika zany fotoan-dehibe zany. Noho izany mampatsiahy ny bro STK isaky ny synodam-paritany handefa ty amin'ny STK Fohibe nietsika andraisanareo anjara miaraka amin'ny sara-pandraisana anjara mialohan'ny fotoana efa voatondrontsika dia ny farany volana Jolay ho avy izao zany. Manantena ny fiombonantsika trany ho voninahitr'Andriamanitra. Ity taona 2024 ity koa no fagnatanterantsika ny jobily fisitondronony Ramatoa Raharsoa Vonitsaondratiana zay mpandrarany STK Fohibe. Kaoka ataontsika ho zava-dehibe ny vavaka sy fanarahana ny fandaminana zay apetraky ny komity ho fankasitrana zany mpolompon'Andriamanitra izany. Eto mpamaranana dia mirary ny fanahin'ny fanimpona hameny ny fiainantsika STK ahatonga atsika azoto amin'ny fitiavana sy ny fifaliana eo ampanantanterana ny asa fanimpontsika. Mampahery sady mampatsiaro amin'ny mbavaka anareo hatrany zay mba hamokatra tsara, hamokatra be ary hamokatra tsy tapaka ianareo. N'Andriamanitra irerianany ny voninahitra ny anarany Bro Fohibe. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana hamakina ny soratra masina isika ry havana. Andeha ataontsika ny hira fa 720 sy 700. 720 sy 700 andininy voalohany no iraintsika dia hitsangana ireo izay hivavaka sy hamaky misesy ny soratra masina. Mialohan'ny hamakina ny tenin'ny soratra masina voalahatra amin'ny anio ry havana dia hanondrika ny lohantsika hivavaka isika izao. Ry Jesosy Kristy tomponay io, misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavanao lehibe satria no tanterahinao ny famonjena anay ka nahavitanao ny fampihavanana ny lanitra sy ny tany. Ianao ilay teny velona ka nonina taminay, panalalana anay amin'Andriamanitra velona ihany koa ianao Jesosy. Apetraka eo aminao ny mpamaky ny teny soratra masina sy zahay hiaraka hiaina izany isy an-tokantrano. Ny voninahitra ane dia ho anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Iaraka mamaky ny teny soratra masina isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'i Isaia. Isaia 9 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Isaia 9 andininy 1 ka hatramin'ny 9. Rehefa samy nahita dia hovakina izany amin'ny anaran'ny Tompo. Nororo ny fanambanin'ny tokonana noho ny feon'ireo nanandratra ny feony ary feno setroka ny trano. Dia hoy izao, lozako, maty aho fa lela maloto molotra, sady ato amin'ny firenena maloto molotra ny toerako. Fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro, no efa hitany masoko. Dia nanidina nanantonay ny serafim anankiray nitondra ny afo teny an-tanany izay nalainy tamin'ny tandrany afo teo amin'ny altara. Ary nateny tamin'ny vavaka izany ka hoy izy, indro efa nitehika tamin'ny molotra ao io ka dia afaka ny elokao. Ary voavela ny fahotanao, ary nandreny feon'ny Tompo ao nanao hoe, iza no iraiko, ary iza no andeha ho irakay, dia hoy izao, inty aho, irao aho. Filazantsara araka ny Luka 5 andininy 1 ka hatramin'ny 10. Ary raha ny fanizina tamin'ny vahoaka mba hihain'ny tenin'Andriamanitra
dia nijanona teo amoron'ny farihy Genesareta Jesoa, ary nahita sambo kely roa nijanona teo atsisy ny farihy izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona izy, dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany, dia nipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary rehefa nitsahatra ny teny Jesosy, dia hoy izy tamin'i Simona, mandrosoany amin'ny lalina, dia alatsao ny aratonareo azahoana hazan-drano. Fa Simona namalaka nanao hoe, Tompoko, mandritra ny alina no efa nikelezanay aina, nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Ary rehefa nataony izany, dia nahazo hazan-drano be dia be izy, ka efa nisy tritra ny aratony. Ary izy nanasika ny namany izay teo amin'ny sambo kely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny, ary nofenoiny ny sambo kely roa ka efa saika ny lentika. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera izany, dia niankohaka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka nanao hoe, Tompoko, miala amiko fa olomeloko aho. Fa talanjona izy izay rehetra teo aminy noho ny habean'ny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jaona, zanak' Zebedio, izay niombon-draha raha tamin'ny Simona, dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao, dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny sambo kely teo an-tanety izy, dia nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an' Jesosy. Asana apôstôly toko fasivy ady fafolo ka hatramin'ny fasivy amby folo. Ary nisy ny mpianatra anankiray taminy Damakosy atao hoe Ananiasy, ary hoy ny tompo taminy fahitana, ry Ananiasy, dia hoy izy, ity aho tompoko. Ary hoy izy tompo taminy, mitsangana ka mandehana any amin'ny lalana atao hoe Imaitsy. Ka izao ao an-trano Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsy. Fa indro efa nivavaka izy, ary izy efa nahita ny lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra tanana taminy mba hahiratra indray masony. Ary Ananiasy namaly hoe, Tompoko, efa reko tamin'ny maro ny habeany ny ratsy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olonao masina Jerosalema. Ary manana fahefana aty koa avy tamin'ny mpisorona be izy amatotra izay rehetra miantso ny anaranao. Fa hoy tompo taminy, mandehana fa fanakana voafitiny izy ho fitondrana ny anarako eo anatrian'ny Jetelesy sy ny mpanjaka ary Israely, zanak'Israely. Fa nasehoko azy ny abetsany izay tsy maintsy hiaretana ho voninahitra ny anarako. Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano dia nametra tanana tamin'ny ka nanao hoe, ry Saoly rahalahy, ny tompo dia Jesosy izay niseho taminy teo ao amin'ny lalana nalehanao, no efa naniraka ahy mba hahiratana ny masonao, ary mba ho hoe feno ny fanahy masina ianao. Ary niaraka tamin'izay dia ny zavatra toy ny kiran'ny hazan-drano dia niala avy tamin'ny masony. Dia nahiratra izy ka nitsangana dia natao batisy, ary ninakanina izy ka dia natanjaka. Ary Saoly nitoetra andro vitsivitsy teo amin'ny mpianatra tany Damaskosy. Amen. Ray masino. Ry Jesosy zoko be fity avia mitantana fandrao izahay maniasy avily ny Satana. Ataontsika mpitsanganana ny andiny ny voalohany sy faharoa amin'ny hira faha 127 mialohan'ny toriteny.
Diavana malala ao amin'ny tompo. Ho ampitombona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Manasa antsika ry havana hanokatra ny Lioka toko 5 ny andininy voalohany hatramin'ny andininy 190 izay andraisantsika ny afatra amin'izao alahady 2 volana Jolay taona 2022 izao. Miavaka ry havana ity alahady ny sampana tanora kristiana ity satria Jesosy maniraka ary miantefa mivantana amin'ny tanora izany iraka izany. Ny valitenin'ny Simona eo amin'ny andininy 5 izay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mandritry ny alina no efa nikelezana iaina nefa tsy nahazo na inona na inona, kanefa noho ny teninao dia latsako ihany ny arato. Misy eo eto amin'izao valitenin'ny Petera izao ry havana malala, ny famaliny mivantana izany antso miantefa aminy izany. Ary misongadina ny fanekeny Simona, izany iraka nampanaoviny tompo azy sy ny fanekeny andeha araka izany. Zavatra roa aloha izay afatra lehibe omeny tompo antsika amin'izao alahady ny sampana tanora kristiana izao. Ny voalohany ry havana, ny iraka dia mankatoa ny tenin'i Jesosy. Ny iraka dia mankatoa ny tenin'i Jesosy. Anisan'ny fitsapana voalohany izay nataon'i Jesosy amin'ny Simona izay hitantsika eto, ary ity Lioka toko 5 ity moa dia miresaka mivantana sy manokana ny amin'ny fiantsona ny mpianatra voalohany, ary i Petera na i Simona zany no mpianatra voalohany nantsoina araka izany. Tsapaina izy satria izao ahafantatra na miaino tsara ny fampianarana izay nataon'i Jesosy ve satsia. Ny andininy 4 moa Jesosy no miteny hoe rehefa nitsatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandro soa any amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo azahoana azy andrano. I Simona eto izay mpanarato ary asany ny fanaratona, tena maty anina amin'izany asa izany izy, kanefa na dia eo azy zany traikefany izany dia namaly. Tampahendreny izy hoe tompoko, mandritry ny alina no efa nikely ainy zahay nefa tsy nahazo na inona na inona. To misy fahakiviana, to ahitana fahaketrahana izany valiteny izany. Nitondra tanam-polo nody ny maraina fa tsy nahazo trondro, reraka ny kofokofoka nandritsy ny alina tontolo iny tany an-dranomasina nampiasa amin'ny fahaizana, fa saingy tsy nahazo na inona na inona. Ny alina raha teo ry havana malala no fotoana izay tena mety amin'ny fanaratona araka ny traikefa n'ireo mpanarato tamin'izany fotoana. Inona ry havana no zavatra raisitsika avy amin'izao tenin'Andriamanitra izao, satria ny fankatoavana ny tenin'i Jesosy eto dia tena zava-dehibe tamin'ny Petera. Raha mandeha irery tsy mila an'Andriamanitra isika eo amin'ny fiainana dia ho reraka. Ny teny hoe tompoko eto dia mariky ny fankatoavana tsy misy fepetra, tahaka izay hitantsika nataon'ny zanak'Israely tamin'ny Mosesy ao amin'ny Exodosy toko 420 ny andininy 7, manao hoe izay rehetra nolazain'i Jehova ataonay sy ekenay. Izany fanekena izany ry havana mariky ny fankatoavana, izany hoe zava-dehibe ny fankatoavana an'Andriamanitra, zava-dehibe ny fankatoavana ny tenin'i Jesosy. Resy lahatra tanteraka i Simona raha nyteny hoe tompoko, nandritry ny alina nefa nikely aina nefa tsy nahazo, kanefa noho ny teninao dia latsaka ny arato. Ry havana malalo amin'ny tompo,
ny fankatoavana dia fanekena tsy arahina fepetra, tsy misy fepetra, ary fanekena amin'ny fo manontolo, amin'ny faharesen-dahatra manontolo. Maro ny olona ry havana rehefa misy zavatra takiny amin'ny tompo, miteny hoe raha omenao an'izao a, raha ataonao afam-panadinana, omenao asa, raha sitrana amin'ny aretiko a, dia hanompo anao a, andehanao ny sitraponao a, hanao ny asanao a, sy ny sisa izay mety ho valitenin'ny olona. Fa ny tena zava-dehibe dia ny fankatoavana, tsy mametraka fepetra fa manaiky ary vonina iaina amin'izany. Ry havana malala, tsy ferantsika maha-izy azy antsika araka izany, na izay traikefantsika tahaka izay nananan'ny Petera na i Simona, hoe efa tena mahay manarato aho, efa fiainako ny fanaratona ka maninona no amin'ny andro atoandro ary Jesosy no alefanao miditra eny, nefa amin'ny andro alina izay tsy nahazo. Tsy nitraikefantsika na izay maha-izy azy antsika no amerantsika ny maha-izy azy an'Andriamanitra sy ny fahefany. Fa ilaina ny mankatory havana malala. Ny fankatoavana dia mety hisedrana zavatsarotra, ny fankatoavana dia mety hisy vokany eo amin'ny fiainantsika, ary mety hisy fiovana ihany koa amin'ny zavatra iainana andavanandro. Ohatra hoe mety misy fiantraikany eo amin'ny fiainanao, na eo amin'ny asanao, ny fanekenao hanompo an'Andriamanitra. Fa manamarina ny teniny isan'andro Andriamanitra ry havana malala. Ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka ho adidiko ihany. Ry havana malala, nisy olana ny mpanarato teto rehefa nanaraka izany tenin' Jesosy zany, tritra ny arato, saiky ny lentika ny sambo kely. Izany hoe rehefa manaraka an' Jesosy ianao, rehefa mankatoy ny tenin' Jesosy ianao, tsy hoe tsy misy tsony ny olana, fa ao anatin'ireny olana sedraina ireny no isehoan'Andriamanitra amin'ny hery sy ny fahefany. Aoka tokilay ny antso sy maniraka antsika isika ry havana. Ataovy ampy atsika izay voalaza ny bokin'i Jeremia 7:20 manao hoe ankatoavy ny tenin' Jehova. Izay lazaiko aminao mba hahita soa ianao ka ho velona ny ainao. Ankatoavy ny tenin' Jehova dia ho velona ny ainao. Ny hiraka dia mankatoa ny tenin' Jesosy. Fa ny zava-dehibe faharoa koa ry havana izay raisika avy amin'izany valiteny ny Simona eto izany dia izao hoe ny hiraka dia manan-tanteraka ny baikon'i Jesosy. Ny hiraka dia manan-tanteraka ny baikon'i Jesosy. Raha mijery sika ry havana ny Matteo 1:7 dia mahavariana fa misy zanaka anankiroa tao ny rahan'ny rainy. Ary ilay faralahy dia niteny hoe andeha. Lehilahy matoa moa niteny hoe za tsy andeha, dia avy eo izy nandeha. Le faralahy niteny hoe andeha aho, nankatoa izy, nankatoa avy ny tenin'ny rainy. Fa izy tsy naninona avy eo, tsy nandeha. Tsy nakeny an-tanimboaloboka izy. Misy olona zany mankatoa fa tsy manan-tanteraka. Fa eto dia tena mazava izay valitenin'ny noraisin'ny Simona ry havana. Noho ny teninao dia latsako ny arato. Anatanteraka ny baikon'i Jesosy izy. Ry havana, ny teny hoe kanefa ny eto izay heverina fa fanehoana, fa na dia teo aza ny fahakiviana satria tsy nahazo, na dia eo aza izay fiheverana fa inona no hoan'ny vady aman-janaka satria ny fanaratona sy ny trondro azo no amelomana ny vady aman-janaka. Tsy nisy zany noho ny maraina iny. Fa rehefa nandre ny tenin' Jesosy, vonina hiverina hirotsaka indray any anaty rano ary hiroso amin'ny lalina. Ry havana malala,
ny fanatanterana izany baiko nomeny Jesosy androso amin'ny lalina izany ary dia tena endriky ny faharesen-dahatra sy ny fanetretena lalina satria na dia manana ny traikefany aza i Simona na dia neverina fa manana izay efa niaina nandritra ny taona maro tamin'ny fanaratona noho ny amin'ny tenin Jesosy ny roso izy narotsany ny arato vonina anatanteraka ny baikon Jesosy Simona teto ry havana malala ny vokany dia nahazo zavatra betsaka izy sady tsara hitantsika tsara zany rehefa mamaky ilay Lioka 5:1-12 teo sika maro ny azandrano azo ary na ny sambokely aza efa saiky ny lentika fahagagana satria ny olona rehetra izay nanatrika teo dia variana sy talanjona noho ny haben'ny azandrano izay azony izany ny vokatra ny fanatanterana ny baikon Jesosy ry havana mahazo vokatra tsara ary sady vokatra tsara no vokatra betsaka izay tena endriky ny finoana velona izany tsy mora ry havana no miatrika ny zavatra izay toy ny ainan'ny Simona teto raha mijeritsika satria vahoaka betsaka no ny aina an Jesosy teo ary eo anatrehany vahoaka maro izy izay verina fa efa professionnel manana fahaizana manokana amin'ny fanaratona tsy maintsy anaiky an'ity lehilahy izay mibaiko azy fanetretena lalina zany fanetretena lehibe zany tsy maintsy hosoloina lay tenin Jesosy ilay fahefan Jesosy izay neverina fa fahaizana kely sy traikefa efa nananana ry havana malala ao amin'ny tompo ilaina ny fanetretena ary rehefa manatanteraka ny baiko ny iraka tena ilaina izany ary tsy izay tiany iraka intsony ny hafantarana hoe tena manao ny iraka nampanaovina azy ny iraka dia zao tsy mieritreritra na mitoditodika intsony amin'izay maha-izy azy fa manao ampitiavana amin'ny sitrapo amin'ny fifaliana ny asa izay anirahana azy ry havana malala ny tena fahombiazany iraka araka izany dia ny fanarahana tsakany sy andavany ny baiko ny mpaniraka ozy Jesosy hoe mandrosoany amin'ny lalina aro-tsainy aratonao arakaraky ny androsonany amin'ny lalina ny zava-misy eto no hiatrehina ny olana kanefa ny olana natrehina teto na dia traikitritra ny arato na dia saiky ny vadika sy ny lentika ny sambo manana fahatokiana lay naniraka i Simona izany ry havana dia zava-dehibe na tsoy ny tompo isika amin'izao fahatanorantsika izao hitory ny filazany tsara anarato ireo tanora izay mbola variana voageja ny filana maro samihafa toy ny fidorohana zava-mahadomelona ny fijangajangana ny filalaovan-dratsy izay mahavariana ny maro ankehitriny ka mahatonga azy ireo herikerika tsy mahita ny fahasoavan'Andriamanitra ireny no anirahany tompo atsika tanterao ny baiko izay omeny Jesosy antsika mandehany ianareo mitoriany filazany tsara amin'ny firenena rehetra baiko izany ary tsy maintsy tanterahina ry havana malala fa ao anaty fanetretena ao anaty fahatokiana feno an'Andriamanitra sy Jesosy izay maniraka no anatanterantsika izany baiko ny tompo izany raha mijery ny mpitsara toko 4:4 sika ry havana dia misy an'izao teny izao hoe mandehana amin'izao herinao izao mandehana amin'izao herinao izao aza manao hoe mbola zaza tahaka izay ny teny tamin'ny teny nomen'Andriamanitra ny Jeremia sy ny teny navaliny Jeremia azy aza miherikerika intsony fa iaino izay tanterao ny iraka ampanaoviny tompo anao Isaia izay namaly tsara amin'ilay perikopy antsika teo hoe inty aho irao aho andeha zany
fahavononana izany koa ry havana no hitafitsika ka mba iraka vonina tokoa anatanteraka ny baikon'i Jesosy isika. Mahereza ry havana malala, ombantsika Andriamanitra, maniraka tsika ny Tompo, ankatoavy ny tenin'Andriamanitra, ataovy zava-dehibe ao amin'ny fiainanao ny fanetretena ka anatanteraka izany baikon'i Jesosy izany. Andeha isika hitory ny filazantsara, hamokatra tsara ho vavolombelon'ny Tompo. Efa nifidy anao ny Tompo, efa nifidy antsika ny Tompo. Tanterao ny fanomponao, mandehana amin'izao herinao izao. Ho an'Andriamanitra ireriny voninahitra ho amintsika izay miaino sy izay vonina ho iraka ny fiadanan'i Jesosy. Amen. Andeha iombona amin'ny vavaka isika ry havana. Misaotra anao hatrany zay ry Tompo Andriamanitra, fampianarinao zahay mba hanana ny fanany fankatoavana anao Andriamanitra eo amin'ny fiainanay. Fankatoavana tsy misy fepetra satria mahatsiaro zay fa nofidinao ary nantsoinao tao anatin'ny maro mba hanompo anao Andriamanitray. Mety tsy ho azonay
amin'ny fotoana ny antony ny antsonao anay sy ny rahanao anay fa ny zava-dehibe ilaina ao aminay Andriamanitra eo dia ny mankato ary manatanteraka ny baikonao amin'ny fotoana rehetra fa izany no mahampanomponao anay sy ny mahampianatra ao anay. Tompo, maro aminay indraindray ny tsy mahay manaiky ary raha manaiky aza dia monimonina fa tsy manatanteraka ihany koa ny sasany koa ankehitriny noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay tamin'ny teny io ty. Ezaka izahay ary tsy ho vitana ny amin'ny herin'ny tenanay izany rehetrarehetra izany fa ny fanahy masina no hanampy anay hanafy hery anay hahatanterahanay ny asa na ho antsakany sen-davany mba ho mpanompo mahatoky anao izay amin'ny kely hatramin'ny lehibe. Tompo, mivavaka izay ankehitriny ny amin'ny fanomanana ny amin'ny fiomanana mahakasika ny fionabe nasionaly ny STK izay atao anosy Belleville amin'ny ity taona ity. Apetraka aminao Andriamanitra ny fiomanana tsirairay avy, ny fitadiavam-bola izay mbola ho anatiny tsirairay. Anao Andriamanitra no andrindra sy andamina ny rehetrarehetra mba hatanteraka ny fikasana sy ny faniriana mba samy ho tonga maro ho any amin'izany fionam-be izany. Ny fiaingana eny an-dalana Jesosy mino izay fa ho tantananao mba tsy hisy lozana iray aza hitranga amin'ny tanora rehetra manatrika an'izany fa samy ho tonga soa ary efa tonga any dia hita fifaliana ka hitombo amin'ny finoana, hitombo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana anao Andriamanitra ary hitombo amin'ny fahatsarana rehetra. Raha eo apetraka aminao ihany koa ireo komity mpandray vahiny ny amin'ny fanomanana ny asa rehetra izay atao any mba hiasa mimpanetrentena hankatony baikonao Andriamanitra mba ataovy mahay miresena hatrany izy re Tompo amin'ny fanatanterana ny asa anao. Tahiny Bro STK Fohibe amin'ny fandrindrana rehetra ihany koa fandaminana amin'izany fiatrena fionam-be izany. Mino izay Jesosy efa nanomana ianao ary efa miasa ianao fa ny anjaranay dia matoky anao ary manatanteraka izay manandrify ny tsirairay avy eo amin'ny asa. Taio ny tanora rehetra mba ho tanora vavolombelonao amin'ny teny amin'ny asa tsara rehetra ho mpanompo mahatoky anao Andriamanitra ary aneo ny fahatsarana sy ny vavolombelona, aneo ny voninahitra ao Andriamanitra amin'izay rehetra atao. Eny Andriamanitra eo ampianaro izay tanora mba tsy ho variana sy sondrina amin'izao fiainana mandalo ity fa mba hiazakazaka amin'izao herinay izao ho amin'ny asa fanompona anao amin'izay ny antsona ao ny tsirairay avy amin'izara fanompona. Eny Tompo Andriamanitra eo amin'izay rehetra mahasoa anay apetraka aminao hatrany. Reneo izay ny an-danitra mba masina ny lalanao mitonga ny fahasakanao atao anie sitraponao ty an-tanitany an-danitra eo aleoan'ny sahaza ho anay mamelany elokay tamin'nisy lemoka taminay azampilanao amin'ny fakapanahy manafany amin'ny ratsy anao ny fahasakana sy ny hery anao ny voninahitra manakizay. Misaotra an'Andriamanitra isika no nazahoantsika ny ombona tamin'izao fanompona izao ry havana malala. Eo am-pitsanganana andraisantsika ny afatra sy ny tsodrano anaovantsika ny hira fa 7:570 ny andiny voalohany mialohan'ny tsodrano ary ny 3:770 kosa ny andiny voalohany ao aorianany tsodrano. Manasa ny fiangonana hitsangana ry havana. Yeah.
ray sontsodrano izay tononona siomenanareo tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ampiraha hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain' Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. 3:7 ny andininy voalohany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra